Mampitolotry ny radio Don Bosco anareo anio ilay tantara mitondra ny lohateny hoe vovoka mainty. Nosoratany Ulrika Ramananjanahary. Ovelominy Rakoto, Faly, Sinaizy, Tahinana Antenaina, Erinirina, Fetra Sarobidy, miaraka amin'ny Onjatina Nadia sy Mirambola ary Oly. Nandre feo sy Nana Tontosa, Tovra Zanamamonjy sy Yoloso. Sabo tokony tamin'ny 7 alina tanany. Manaona tompoko, aiza ianao zany? Salama fa misaotra anao. Ohatrinona makeny amin'ny rova azafady? 7 sy 2 alina ariary madama. Andao ary e. Mba hafa koa zany rapandeha. Aizako. Tsy miady varitra. Tsy de tia mamaly resaka akory fa de tonga de niakatra. Amin'izay koa mbola manao satroka mijoboka be any amin'ity andro efa madiva isasakalany ity. Ary zato fofon-dramanitra anaovany. Mbola tsy fahenoko mihitsy zany. Eno ary arivo sy mirendrarendrany. Ahitana sampona foana isan'andro zao. Velomy milina ary mpamily de andao sika andeha. Aza de sahirana mivoaka mo varavarana ntsony ianao fa efa tafiditra angy. Ino tompoko, lasa aritsika e. Tsy tandrotandroko fa mihitsy sekre avy anatin'ny dolo ny varavarana na ny teo Radio Don Bosco rotao reny. Fofona reny zao. Mahery loatra mihitsika. Nefa za raha momba nahita kliana tsy niady varitra ka maninona moa e. Aleo dia fina dia ny accélérateur no hitsahana mafimafy. Tonga sahady tsika. Azafady, mba mora kely anao fa lasa loloatra e. Mba eo anoloan'ny vavahady mihitsy apetraka raha sitraka ao. Eny ary madama. Voaka avy hatrany izy ary tadidiko tsara ny akanjony nanaovany fa ohatr'ireny pardessus mateviny reny miloko manga matroka. Nefa toaty zany no hitako eto fa ohatr'ny sala amin'irony akanjon'ny mpanambady rony ary somary manompo mena midorehitra. Za koa ngamba mefa mamy toromaso amin'ny tiasako ity ka miovatra amin'ny fijeriko ka. Ity ny sarantalako ry mpamily a. Miala tsiny fa de lasa madinika loatra na ty volanao a? Misaotra indrindra madama. Mitsika kely sady tsy nanisy akory an'ireto volany meny ihany no niateviny ka ninaovatrana fa ampisy ireo e. Ohatra reny nandray vola be amin'ny banky reny ako. Lasa izy ary niditra teo amin'ilay vavady. Tao nisokatra ho azy ilay vavady ary nidy ho azy ihany koa. Nisafoko ny tarehiko sy ny odi-masoko ary nifantoka tamin'ny familiana. Tena mila makaina fa enjany ity tsy fampitoromaso ity ka. Aleo ahodina ny fiara dia kodididina any Analakely tsara lalàna any maka toromaso kely aloha mandra-panatitra an'ireo anjeliny alina ka. Nisy olona teo amin'ny tsangam-baton'ra Tsimandrava. Ohatra amin'ny pôlisy izy zany. Nanondro azy mba akasisiny. Sefo, salama ianao? Manaja anao. Papianao azafady. Tsy nisy nikanina. Ary afaiza izany ka andeha ho aiza aloha e. Avy nanatitra olona tatsy amin'ny rova sefo ka idina iantsony eny amin'ny be olona eny. Nanatitra olona? Olizana naterinao tatsy amin'ny rova rangaty a? Hitako angenao teo nandeha Joly fotsiny niakatra tany. Ary 12 minitra monja ianao dia miverina ka zay ny antony nanakanako anao. Asao mantsy dia pitsikilo ny toboko. Tsy zany kosa raha sefo
mety tsy tazanao loatra fa nitondra olona niakatra teo ka raha matora izay nentiko teo ary tao amin'ny fitoerana tao aoriana nipetrahany ka mety hoe zay ny tsy nahitanao azy a jereo 7 sy 2 alina ariary reto firenimeny teo reto fa mananiany anavy anao ty rangaty sa maimbo kely mihitsy ny tediavinao vola efa tamin'ny taonjato voalohany angery atomenao ana reto mba narehitro koa ny telefoniko tsy lovana an'le vola tena tsy nahatreny ary samy mivandravandana izany angia polisy tsy mila fanazavana lava zao ringaty fa voay ianao ary sokafaingana malina clé de roue sy ambona likida kely tamin'ny tavoangy ary pneu de secours ngereo azokafy ihany koa ny kaposy ny varavarana ato ariny haingana teo ka teo izy nitsilo mandinika mitsata miatokatoka mba hafa koza ny parfum de voiture ampiasainao zany mahatanty ianao mevoka an'izany ka ay mba enana ihany zany fofony zany zany manaporo fa tena mitondra olona teo ka zao ve ny poziko sy ny fiara hoetiko raha sefo de mba mendrika anao an'izany ranomanitra lafo vidy zany ka ny mahagaga anangy ety izao nandalo teto ianao niakatra teo tazako tsara mihitsy mifirimiriminao to mitsoka ny tombo mihitsy so voasakana ary tsy nisy olona nentinao na teo aloha na tato arina nidina nefa ianao nilaza fa nitondra olona tsy mbola nanao solomaso ary haiko tsara ny asako na dia voatendry andro raharaha amin'ny alina zahay tena mitondra olona ary inona aloha ito amin'ny fitaratry ny fiaranao avanana ito nanomboka ny zavany toromasoko sy ny avozanako vona iny fa nahita zavatra vafa raha sefo aiza hoe to vovoka maintomainto ohatry mipodra saribony zany nefa to malemilemy kokoa salany simenitra ary tsy nidy anie zany to varavarana retira izany jere ihany koa ny sezanao fa fe mipodra ary mihitsy afa avy nanatitra fitaovam-piadiana tany ambony tany lahy ary reto mipoto-banja fa niraraka manaraka nahatra ny ampositra laza fady tsy hitako tsy ny zay vonjena na fiarako tsy misidiny na le vovoka niraraka teo ambony seza na raha sefo efa mielo lalana sady namoaka n'le ambitsarandalana tany amposiny miaraka amin'ity vanjako ty ny tana olona commissaire brigadier manajanao ary miala tsimy manelingelina fa misy mpamily taxi ty tsy de mazava loatra ny antony nandalovany teto amin'ny manodidina ka nisakanako izy ary mifotopotorako dia reto nitratrako tany aminy ary mino fa tena jiolara indaha mihitsy izy ty commissaire izy aloha mampipetraka an'lahy mitsangana le ty mitsangana zange tsy nanao ninina sefa ary tsy fantatro zany tantarainra sefo be zany tsy mbola nisy nanontany alalahy teo dia akimbony ny vavalalahy so dia atsietsiko any ambavallahy ny dolo reto vanjy reto ono taiza nangalaranao an'reto volo reto aloha taiza mba fantatry alahy moa ny asabidiny sy ny sazy miandry an'lahy fona raha sefo isany tena tsy fantatro mariny olona niakatra teo atanina reny naterina ho atsy amin'ny rovany nany miandreo naveriko ny tantaraina tamin'ny zareo ny sary sy aliko ary fofona sy ny feo miserasera tamiko nalitran'ny 20 minitra teo mandra-panaka ny atatsy ivelany tsy vanjy reto brigadier fa vovoka ihany zany ve commissaire saingy vovoka maintimainty jereo ndraso fa ampandaloviko amin'ny lerana fon'ity briquet ty reto sady tsy mitselatra ny tsy mamofony fa reto vola malagasy nampiasaina tamin'ny taona 3 sy 7 reto kosa aloha tanoany mihitsy reto nampiasaina reto kosa aloha tsy afaka miala amin'reto alahy sady tsy mba vola ravindray le tiana ho fa tena hita daolona ny kely indrindra na mivavety iny ono so de mbola misy namany reto ano aomeo anay mba hanamaivana ny saziny lahy tendaniko losina rety ny saiko vonina ny anamary tena fa nivavako nohatra ny lasa tsy nainy teny tampoko teo ka niondrika ny andro zay hiatra tamiko tsy misy tompoko frean'olona vony meny ateo ary eo tsy manakambara koatran'izay tena mariny brigadier eny commissaire baka ho sisiny aloha ny fiarany de savaoray manontolo misy azonao zay raha pitso maraina hitatsika ihany ny toy any
voaray komisera. de mahazo mandeha amin'ny fiambenanao ianao e ary oka ho may loatra any a za aloha anamarina an'reto vola voalaza fa sarandalany reto de hitatsika eo nytoy andrapitso e voaray komisera. Azafady komisera. Tena misy tsy mazava mihitsy ny amin'ny sofiera sy ny fiara hoentiny io a. Ohatray. Ilay vovoka lazainao hoe vanja kay tsy vanja. Ohatray. Tsy hitako tao anaty fiara tsony tamin'izany azy baiko fa hoe amerina hisava amin'ny fiara ray manontolo e. Nefa de masoko roa zao mihitsy no nahita. Ary ny tenako ingeno no nitondra ny sasany tamin'ireo teo ambony latabatra ao komisera e. Zany ve? Eno a? Ka za moa tsy nahita marina zay zava-nisy teo ka tsy afaka namarina na andiso zay voalazanao brigadera Samy a. Fa ny fantatra aloha de misy fifandraisana lalina be ty raha ty. Antaninarenina, taxi, sarandalana tsy adimbarotra, fofona manentoentona natao hiavaka amin'ny any be sy maro. Vavadiny rova, fisotroana akanjo alohan'ny idiranao amin'ny lapa. Ahoana zany? Vola tamin'ny endriny taloha ary ny tena mahavaka ny saiko. De reto izy de tena tsara sy madio daholy a. Marina na nitahirim-bakoka sisa voatahiry aza tsy mbola ratsy kokoa reto. Ianao moa komisera mahay an'io a. Ny asa ho fantatro de hoe vola taloha be fotsiny ireo ary vola nampiasaina teto. Satria misy tandrokombo daholy ary soratra malagasy azo vakiana tsara misoratra aminy e. Tsy fantatro manokana aloha zay lanjany sisy valeurany amin'izao vanim-potoana antsika izao e. Petralo ianao brigadera Samy a. Ilaza zavatra aminao a. Mirakitra ny maizy azy ny firenena iray manko ny fananana vakoka e. Ny ankamaroan'ireo mpaneho fiferan'izao tontolo izao reo a de miezaka fantatra mihitsy ary mitady zay fomba rehetra anangonana an'izy ireny. Zany ve komisera? Ny antony ene de tsotra araka ny voalazako anao teo ihany e. Ny vakoka ny tena nisan'ny maizy azy ny firenena anankiray. Ka rehefa very na alain'ny sasany maizy azy ny firenenao a de lasa very asiny izy. Ary ninona atao de tsy somotra mihitsy satria lasa ny vahiny ny fanalahidin'ny fandrosoana zay mifototra amin'ilay atao hoe sotoaviny e. Marina tokoa zany komisera. Azao brigadia mahazo gaga mihitsy ianao satria teny izay mihitsy ny tanjon'ireo mpanambola manerana n'izao tontolo izao reo. Hanao eo ambany vahoan'ny firenena rehetra izy ka nitetikady ataony voalohany amin'izany a de ny fanapotehana amin'ny fomba mivantana na akolaka ny kolotsaina n'ilay mponina ao anatin'ny toerana iray aloha. Azonao ve zany e? Azoko tsara komisera. Zay de ny fibodona sy ny fanondranana ny arena hita maso mihitsy ao aminy. Ary farany a de ny fanjakazakany ara-politika sy reny vola manerana an'ilay firenena. Halatra lakiloso indray zao no nalaza tato ato. Ataon'ny malagasy madinika inona moa raha angaty ny lakiloso no anaovan'ny viverinena sahala amin'ireny a. Sa midiny amin'ny kilao. Zao koa nefa sy ny lakiloso rehetra nefa ny nangalariny sy hoe be mpitaty. Fa ireny efa niaraha mahita ireny brigadia izay misy marika RF ihany ny tena masibatra. République française zany ny fanalavana an'io raha adika e. Aoka komisera. Azoko ny tianao tongavana. Aika ka ikersika avo leta be tahaka izany ny ao ambadiko toy ny fandrobahana sy fanondranana ny harem-pirenena ary ny fanapotehana ny kolotsaina ao anatin'ny firenena iray tony. Mahatsiravina izany komisera. Brigadia. Eny komisera? Teneno aloha ny agent tovisoa sy ny agent vahatra iambina n'io fiara io mandrapiposaky ny masoandro ary le sofera asimenoko ny tanany. Tsy hay moako zay fanafody gasy any aminy a ho ripaka eto daholo tsika menakavy. Tsy maintsy efa niomana izy mantsy matoa sa manao asa raty sala am'izao e. De zao ihany koa e. Nen komisera? Aza donana ihany koa nefa ny manome rano fisotro azy a. Rehefa zay brigadia de angaviako anao amela ny ordinateur any ambony anaovako tatotra sy anamarana zay tena daty marina nampiasana ny reto volo reto sy ny hoe fomba natavavoahany. De zao ve zany ny sandany tsy fitivam-barotra nataon'le raha matoiny e. Viso rojo ny mamatotra ty.
izay zavatra mbola hitan'ireo tao anaty fiara taondray zao fa tsy azo avela amin'izao ny fa mila fatotra tongotra matanana mihitsy fa mpanao fanafody kaikilay ny asa tsisy mandeha amin'ny laoniny ny teny ty voaroro jolara indany amin'ny fandrombana vakoka sarobido tena mba tsy rariny kosa misy fahamarinany any zany le tantara zary tena nambaran-drady tamiko makasiny an'le vehivavy nateriny teny Ambohimangarovako fa zany hoe mahasamy hafa azy de ny azy ny eny mihitsy nanefa rehefa avy ny tantara zay niseho taminy noraran'le lolo mihitsy mantsony le hoe tsy tantara zay teo raha nametrahana azy sy zay tambo amin'ny faninaterana azy saingy tsy nahatambava radoka tsy nierina akory ny andro de notomanda izy ary tamin'ny fomba hafa mihitsy satria de 4 ora monja ny valy le autopsie natao de efa nodivovoka mainty ny tena nyray manontolo ary tsy tao alevina akory fa nanjavina tsy kelikely vovoka mainty re razako ary tia mahazo ahy ohatrany tsy tsarako ny lazany inona le raha matoa ary tsy nanafatra ihany koa ny any tadidiko de somary masitsika fiteny ary rehefa hoe eo amin'ny rova de tena eo ambavady mihitsy ahoana no nahatafidirany tato anaty fiara tamin'izy niakatra teo an-tanina reniny ary rehefa nasain'le polisy ny voana ny varavarana rehetra tao aoriana de mbola nihidy sekret daholo de mety ho inona zany nahazo aho aoriana kely eo amin'ny foaza le ty de atolory aty ny tanana fa efa maraina ny andro asa mbola tamanao la aza de manao sangratsy raha se fa zao toeran'izao ve de atamana fandrina sy wc mifanelanelana ray metatra raha misy de misy ny rindrina tsisy azo enkinana akory fa de feno maloto avokoa zay jerena tsy mimpimaso angena ora ray aza fa de zao ny tamboko ny eto ampivoatrany zao avoay ato ka tena mba tsy rariny mihitsy zao marina ela-pandroba amin'ny vakom-pirenena io mba rariny ataolo la ary diko ty varavarany ty raha mbola tamanao la fa to ela entina atao famitoran'ilay ty mibe kajikajy eo le ivoaka ka tena ivoaka mihitsy zany ny aina ka tianao le tya mbola aiza ny azo alafa ny andro toko-piaina la no hidy amin'ny tony karazany hevitry tony ao ariana kely ao vavan'olona re zany aleo tsy mamaly tsonso de apitatra nefa tataka eto ndraika petrala de valio tsirairay mifanontaniako ampifantarina ny laloha fa zay teny rehetra lazainy lay eto de raketina tsoratra daholy ny tenyny lahy ihany naningotra ny lahy na anadio any lahy hitako taiza moa zany atao efa mitorana re olona azafady tompoko mba afaka mipipi kely ve aloha alohan'ny amaleko mifanontanianao fa tena tsy metsika eo ala kapo tsy metsika eo kapo hatramin'ny aly le lahy tao amin'ny maimbo kely tsy hity zay nataon'ny lako zao vao hoe nyfanontaniako ty valiana voalohany firinareo any no atodony ketrika ny tialatra tolapaty sy alatra vakoko ty angan'lahy tolapaty ahoana tompoko fa tena tsy mazava amiko mihitsy modiny lamarinina ve de vakoko inona koa zany nanomboka namainy tampondoako ary nanomboka heniko indray le fofona mamerivero fa za ve no manontany sa elahy ny fanontaniako avaliana iny tompoko ao ary afa amaly za rery ny miasa amin'ny taxi io ary mbola tsy mitondra razana tamin'io na hoe mitondra vakoka sarobidy satria nareo mihitsy ny tena masika rehefa mahita any mba mitondra hitana kely amin'ny taxi fa nary ny daraboko any akoka teo ambony latabatra komisera ondray brigadia mandreraka any amilesaka amileza lahy ty fa avy reny idinany aloha analan'ny mavesany ka voaray komisera de zao esovy daholo le ny akodiny reny de tondrao ranotsira hiala ny odiny fa nay za koa azy eto mba mamomamo miresaka amin'ny adala ohatra misy fofona mahery vaika tsy mety miala amin'izany ka fa ahoana tompoko fa tsy efa mamaly ny fanontanianao ve
Fa tsy izay ve le efa nilazaiko tamin'ny lahy teo e, vetivety ihany ho ala dia verina ody eo fa zataitra. Rehefa anjahana toe-pahasalamana dia naboridana tanteraka ary nitondrahana ranobe niterena isaika amin'ity andro vao mangiran-dratsy. Allô izy indrindra tompoko komisera iandry any ty nanahoana mivalin'le tatotra nalefako alina tompoko misaotra anao misaotra indrindra tompoko brigadier Samy Commissaire velomy ny fiara fa any amin'ny rova indray ny direction antsika zao. Miarabanareo zalahy i komisera iandry ary Rasamy no mpanampy Manahoana nareo zay po? Ahoana nareo moa no mpiambina an'ity varavaran'ny rovo ty amin'ny alina. Ino sefo anjay ka rehefa atoandro ihany zay no ato fa rehefa alina zay dia samy mamonjy ny efitranony fa zany hoe miambina ihany zay amin'izany faona raha sefo. Tsy zany fa saika namarina zay raha ohatra hoe nahita taxi 4 nareo tokony tamin'ny 6 teo eo mijanona nametrak'olona teto ary niditra teto amin'ity vavahady ty le olona naterin'le taxi avy teo zany Tena ohatrany misy famizay mihitsy teo raha sefo ohatrany saika lalalala be akany ambony tsindronany ngamba ny lazoko dia avy eo dia to dia ohatrany nanao marosaly ela be teo dia ohatrany napiripirina sa nitaditady zavatra atao anaty vanona tao izy dia avy eo to dia niodina dia nidina an'izay diso lalana avy eo nefa sady tsy mitondra olona ny soferanao taxi ve dia distro asy ampolisy ity amin'ny haute-ville aminay ny feoana moterany dia nivoaka izay isaka ny tany ve dia ono dia tsy nisy olona hitanareo miresaka na nifanolotra zavatra taminy ary namovaravagana ve teo amin'ilay fiaraka. Tena ohatrany tsy nahita an'izany zay la sefo fa zay nataon'ilay lazoko tany ambany tany nitsikobinay ary iza taminareo lany namoa an'ity varavaran'ity alina aza mandainga fa hifatratra any amin'ny lisany daholo ny rihatra. Tena zay kosa rangato dia mifona mihitsy rangaza era sefo tena tsikobinay tena mbo mariny eny ary mazava zany dia misaotra anareo nazo lalantsika aloha brigadier hisavitsy amin'ny tranombakoetra ny tafavaratra dia aloha hoandray aloha tsika dia avy eo mivenety any rohatra ka ilainy zany miarava tompoko hoaiza nareo azafady tandro ny filaminana zay ary anao fanadiadiana atao n-tafavaratra ay ve azafady ary tonga dia amin'iny mahitsy iny lalanareo dia mivilikely tsy aloha etsy dia misy varavarana menamena eo dia ao manontany misaotra miaraba tompoko inona azo atao anareo raha hitsidika ny tranom-bakoka aloha dia mialina tsy fa mbola azafady madama polisy zay ary ty ny taratasy manamarina fa afaka manao intervention ato zay androany ka tena mialatsiny mba anamarina ny vakoka ato fa misy naningana mantsy reto noentina reto ka tianay ho adiadiny zay nahatafavoany tato kosa ay afaka mba hoentinao any amin'ny vakoka tahirim-bola mpanjakana ve zay azafady raha ny tokony ho izy aloha dia tsy afaka ampidirana olona afaka ohatry ny olona voatokanao nefa moa nareo polisy ka ndao ary dia ataovy ny asanareo io le efa nampamahana brigadier jereo nge misy fahabangana ny vola sasany tato fa tsy sikaritry ny piasa eny tokoa tsy mbola nisy fitarainana mahakasika ny fahaverezam-bakoka ve tato ry madama kely tsy tompoko zay koa reto zao vao mivalo alika mahita reto vola malagasy tsy ampisa aza matahotra anao madama fa reto aniny sasany fa ny sasany efa lasa talohany reto zao no mila naovana antso avy mba hisy amerina satria mampigadrany eny fitazonana azy reny ny any vakoka veriteto zao dia le satroky rana valina tena tsy hitatra amin'izao dia inona zany ny azonao tsoahana amin'izao trangan-javatra izao komisera tsotra nefa satry noho izy ity brigadier
alay fisara aloha manodidina dia aoka tsisy voaka any amin'ny mpanao gazety aloha ny zava-miseho ahatry ny alina mba hisoana ny hoe apopo sy nitora hitatra ka anakorotana ny saim-bahoaka indray marina zany komisera rehefa izay dia mahazo mandeha mamelona fiara ianao dia anyvelany andrasana e eny ary komisera avy manatitra ianao dia afaka mandeha mody mamonjy ny vady aman-janako ihany koa raha riva toy isika tia firaray ity e mirary soanao ahita ny rariny sy nitsy mandrakariva miasa antsika komisera raha navalona fahoa dia anisy an'ireo mpanjaka ny avaka fomba ny miampita filanjana eto tanina renina rehefa avy mamonjy lanoana eny ambomanga izy na rehefa avy mamangy havana akaiky ary fomba ny ihany koa ny manontany izay zatovolahy ilanja azy sy ho amin'izay hoe ho santany filanjana azy izay amin'izany dia ifandrombahana mihitsy ny ilanja azy mba ahazoana valim-pity misimisy kokoa ary ny tena mampiavaka azy dia ny fofona ranomanitra novany rehefa mivoaka izy manentoento mihitsy zany amin'ny lalana izay andalovany rehetra ary farany etsy ambavahadetsy izy no midina ary manome ny sarandalany ho an'izay nilanja azy fa alohan'izay dia voaova no akanjona mpanjaka ny akanjo anaovany alohan'ny idiran'ny lapa io no mitako tao anaty arsiva rakitsy ny ela taorinany intervention teri-andafevaratra natao misy rasamy azo ampifandraisina tsara n'ity trangana azo amin'ilay mpamily taxi ity ny rakitsy ny ela saingy ahoana ny fomba nambarana an'izany amin'ny olona tsy manatry maso sarotra ihany ka teany mibaiko hoe mitokony hamoahana amin'ilay mpitondra taxi satria tsy misy profafahana milaza mihitsy hatreto na izy tenany ihany no navita amin'ny tatitra reto amin'ny vola reto na tsy ka raha sanatria nefa ka mivoaka amin'ny ainao manjiry reto dia ahoana anao marina nyreto amin'ny mpanao gazety tsika tsy mantsy fa vatany voavita ny fanadiadiana nataonay dia nisy mpanao gazety niakatra nanadiady koa angamba teo amin'ilay réceptionniste teo fantatro izy na dia hoe nanafy ny endrika azy reto vola reto tsy dia olana loatra satria azo aferina fotsiny amin'izao fa le satroka mpanjaka ahoana anao malina azy raha sanatria ka mihitatra ny fanadiadiana tsy maintsy olay mpamily io ihany aloha no efatrarany rihatra ary dia tsy anaika hatramin'ny farany taranaka-rana valona tsy maintsy mitady hevitra aloha ao anatin'ny 12 ora fa izay ihany koa sisa mba fempotoana azona amin'ny tanan'ilay mpamily ao amin'ny viaonao maty ahy sady gazany atsika no tsy mahita andro miratreto fa dia lomotra sy voalavo zay topahazany maso rehetra poritra ihany koa nefa tsy afaka mianao eto satria eto isany mba madiodio afaka hitandro fena losy ty marina afaka mandroso e mandrosoa efa tena niomana ny andeha sakafo mihitsy ahy io a miarabanao tompoko lahy mba hafa koza ny fiaraham-pahany zany jere nanolotra tana ny komisera mba ho marika ny fahalalam-pomba nefa totsy ny raisiny salama tsara fa misaotra ka ary tsy aloha ve mandrosoetra amin'ny latabatsety sika raha ohatra ka tsy mampaninina anao tsy afaka hipetraka amin'io seza io a tompoko lahy fa alay eo ety any a enao moa ny lehibe ato amin'ity tobo miaramity ty e fa ahoana inona no azoko anampinanao e ohatra miavonavona be komety raha matoty zany e ohatra ny tsy hitako mihitsy zay andraisana azy a tsara enao mihitsy nitadiaviko fa misy zanako izay ato nitazominao ato a ka mba te hanome zavatra azy a azafady raha ekenao ndre matoy ny aonako aminy a zanakao zanakao izy lehilahy sa vehivavy ary firy taona mizatovolahy zarazara fiodirany ny mampiavaka azy dia ny fofony hoay ty komisera ila enjery eo ampitsirony eo izy marina jery fa mivandravandra dia mitsotsorika ho azy fotsiny ranomasiny zany anga le hoe mitampoka tokoa tsy mahalehilahy ary rehefa tsy mety izay ny ataona ny ranonam-pangaza misy hoay hoay torany tahotra komisera marina tena tsy nahatsiaro tena jery le raha matoty tsy mahita azy ny anjera tsy mba ny sainany hoe hamonjy azy akory toy ny hoe trangan-javatra efa ninina sy nampozina isy ihany ka tsy nahataitra azy tsony anga ny andrasany fotsiny izay atongavany hafahafa ka
felo alikiny no nisy feo ny antsony anarako. Tsy taitra satria feom-behivavy koa moa le izy ary zaza tsy nanam-potoana akory mba hoe nampandrenesana ny tany an-trano hoe migadra. Niverina indray nefa le feo. Ohatry ny hoe tia anatona nefa tsy afaka. Fa fotoana ninona ka izo azafady fa raha hoe sakafo dia oka ihany zao ka. Zara nga tsy hinana. Ratsy maloto loatra ny toerana misy anao ry zanako ka tsy afaka makany mila mivoaka tao malaky nefa ianao fa voahota fady ny tenanao sy za ka ahita aloha zay eto amin'ity tany mamono ity sika. Inona ary zany retirety lazainy izany vehivavy zany? Fa izaka ianao zany e? Mamako ane efa maty sa ninto izy zao tonga ao zao e? Maninona koa ny tsy mandroso aty anao fa misy mpiambina angeo avelany ao afaka mitondra anao raha hoe tsy hitanao ny lalatsara e? Vonjeo e! Vonjeo ny zanako e! Vonjeo e! Vonjeo! Tonga de voailetsy aingany lahy. Oka indray aloka. Ity ny laklera sala isa farako amin'ny saza tary amin'ny birao any nataon'le mpamosavy lahy io nahita faisana mihitsy a. Iza koa ny kitikidika an'io ao mba hitany. Fa misy inona ry zareo ao arakaraka ny ansoka anatona ny baravy no ny tandry zareo moramora koa. Fa misy inona hoe alaivy lesy le ranotsiro ao aloha. Tonga de tondray amin'izao any e. Otsaka tanteraka indray ary tsy mba afaka nidify an'le rano akory fa zay tenana amin'ny rindrina dia maloto avokoa. Maty amasoko. Fa inona loatra ry zareo fa tena sakay mihitsy angamba zany androanareo azany Zay. Maty leo zavajafy io ry zala fa aza misy midikiditra ao raha tsy tia hita maimbo Mao sika monjy an'ny commissaire am'izay fa maty fa lefa ny odin'ilay io zay. Indro nisy ambulance. Neveriko fa mba haka amin'ity masoko votsakaikaitsy zany. Olona tany ambadika tany netsona an'le ambulance. Ketraka tanteraka ny aiko saiko. Orangatia. Mifoazy lahy. Ahona za nge tsy matory tsy mahita fotsiny masoko tamin'le zavatra natondrakareo ateo. Raha samy ihany le tsy tia. Fa inona moa no natao lan'io commissaire io dia tena vomafy tsy mahatsiaro teny izy hatramin'izao e. Fa naninona izy inona natao la tamin'io tena tsy matao atody mihitsy raha ilisany reto ary de tena sa mihitsy ny namalana ngarom-biby andavaka taty vao nahita fa ho mafy ny famitorana. Arasefa zao ny teneniko anao tsy rarahako tsony zay ataonareo hafa leo isaky miodiny ory de maheno endrikendrika avy aminareo foana ny sofoka tena leo be za de soferana taxi ary tsy misy fantatro dolo zay zavatra nytaninareo efatra amin'ny maly io tsy meloka zay. Aiza avo atao le olona mitao amin'ny violence zareo angana fa tsy eny milisany ve zany teniko zany avo atao io de eto malaky ety le bandy kely midy ao angana laisany. Voaraisy fa le izy amire moa zany le tilo lazaina fa misy efa tany zareo ny midy ao tsy mety aty ny lakile ny cellule rehetra le saingaka angana eto aty. Commissaire fangay ianao tsy any amin'ny mialahala samy mialahala fa lozany ety fa ahoana commissaire? Jereo amin'reto fotsiny olo ny lakile ny cellule io de avoay anganao io zanak'olona io fa maty raha tratralinao io angana. Voaray commissaire. Novana ny rojo viretra tamin'ny tanako sy ny tongotra. Ny sariana nampandrona tamin'ny rano ary ny soloana akanjo miaramila zay nisy tao ny fitafiako rehetra. Tsy raha nitsotra nefa ny nampandrona fa naperatra aliansa na rojo volamena n'izay rehetra tao dia nasain'ny commissaire narotsaka tao amin'izay rano isekako avokoa ary tsy nisy lehilahy navela ikasika fa dia vehivavy daholo no namono ny rojo sy ny nanala ny akanjoko na napandro sy ny kosoka na napiakanjo nierikerika fotsiny nandritsany zany ary na ny fahamenarako aza ohatrany tsy saroko tsony fa
ny efitena ho fa tena adala na efa manarena ka mirediredy sy manonofy anaty selula fotsiny. Mandana ingany mandana ingana ry tovolahy aingana ho a mifona sy mirariny fahatsorapony ry mandoarika eto anatrehany lahy mihitsy ho faty afaka fotoana vitsatsina raha ohatra ka tsy vita ny lahy reto zavatra reto kely tsisy. Lehilahy lehibe sady manamboninahitra ny mandoalika sy mitomany eo ambony feno asa re raha ianao miteo miteorako hoe tsy nilobava na dia indray mandeha azy tsy nanaiky tsy nandafa dia salamy reny natao paozy reny. Dia izao rehefa vita izao resaka ataoko amin'lahy zao dia ty ny lakile amin'ny fiaran'lahy. Ohatra lahy maniana inga lesany sasao madio tsara le 4 lao velany ao mandra-pavita ny resaka ato dia jereo tsara daholo ny mekanika sy ny lasantsy sao dia misy tsampy ao na misy zavatra mety simbasimba izay le roa mandiana dia rehefa aveo mandiana mankeny tanina renina ora mitovy ny toerana tsy misy miova tamin'le nahitany lahan'le rahamatonatery ny lateria mirova azo milaza zany rehefa tonga eo raha dia miandry fa tsy maintsy ho avy eo ny izy ary tandremo sao dia misy client hafa manontany dia tsy mandeha lahy fa le fotsiny hoe misy zavatra andrasako hoe azo atao hoe olona fa tsy tiany rehefa migadina ny fotoana atongavany dia ataovy tsy misy valaka amin'le omaly ny resaka lasy izay hoe fihetsika rehetra rehefa izay dia atero any amin'izay toerana tiany ale izy ary raha sendra lavitra loatra ny teneniny dia tsy maninona fa efa misy fiara miaramila saiko manaraka anareo mba hivatsy lasantsy dia mandiana amin'izay le roa mandiana dia mitandrema sao dia misy mahavoan'ny lany fa tena ho faty ahy. Tsy misy mazava amiko ny anton'izany rehetra izany fa dia baiko izy tia ka tsy maintsy tanterahana za raha teo koa ty efa nampanaovina akanjo miaramila raha teo tsy adala ka misy raha fa aleo aloha atao daholo izany rehetra izany na dia refony ny anoanana aza. Fa ahoana tsy mazaka demaka ty ry zalava ratsy le bateria ahory zalahy taitra andriary nangovotra hoe diso indray ve zany satria tsy velona le fiara alay vaingana lesy mibateren'le 4 zay tsy miasa ao aloha dia velomenga io 4 io ny soloana le bateria dia velona tsara le fiara tsy nisy sanantanina za na ary zalahy na ary zavafa dia samy niandry zay baiko manaraka indray mova tsy ohatran'ireny olona hoe andehanao compétition reny ny tenako teo anoloan'ny commissaire. Ao tsara ve le roa ity misy telefona tsy hoe raha vao misy olana tianyko misy vola sao dia misy lanylazy reo ny vatandehilahy manaraka an'izay alianareo na hoaisinareo na hoaisa ary ho anareo rehetra eno tsara tanterao zay asainy ataonareo ary ataovy toy ny hoe vaiko avy amiko avy hatrany zany mazava reny lahy ry mpanjakatsika ihany no alainy lahany fa azo matahotra raha tiany lahy ary tena tsotra izy nefa kosa tsy misorona amin'izay mpanakana ny lalany tahaka anay na dia hoe noho ny tsy fahafantarana ihany aza tera tsy amiko andray ny amiko ray manontolo ary nikatrokatroka daholo ny nifiko voanariany izany reniko le efa maty ve mpanjakatsika Jesoa ve sa zareo roa miaraka no hoe alaiko any zany angamba natao hoe very fanambola velona ka tsy afaka nametraka an'izany fanontaniana izany nefa no ny amehana mahazo ny commissaire nikapokapohany kely ny soroko dia lasa izy niditra ary tsy nany baiko tsony nanomboka teo vantany voavoaringy ny varavarana dia nitopo taty amiko daholo ny masony izay nanatrika teo iandro baiko mijereko le telefony nanomeny aka efa misivy latsaka fefany tsy niteny efa tonga dia atanina renina ny tanjona alohan'ny amin'ny 7 tonga indray mahita azy ozy izy nanaraka ho azy tao reko ny 4 be nanao karavanina sady nanome baiko izay nifanena taminay mba ahakasisiny aloha amin'ny firy zao
amin'ny 7 sy 7 minitra ka zao ry zalahy mikisa 30 metatra mialan'ny fiarako nareo ary rehefa hitanareo mampirehitra detresy dia signalina zay hoe manaraha voray e. rano e aizany misy rano azotrona fa tena ilay boka ny tratrako zany e. Rano e tsy nisy natamingan'olona iray aza afaka nomena baiko fa dia sady botro zany no patron manomboka eto. Fa vonoina fe zay e mba aizany zon'olombelona kosa ragava zay nge anao na sy manga tety manina mity zany e. Ezaka itony aloka lasa nampatahotra azy tolona voatazona ato reto aleo aloha avoaka ny daholo ary iangaviana sy ho tambazina mba tsy lazalaza zay misofony teo ka zao avoaka daholo nareo dia samy makany fitaovany nogiazany eo amin'ny inspecteur mbola izy ihany koa no manoso ny taratasy ahafahanareo mivoaka dia mahazo ray alina isan'olona koa nareo iny dia aoka mba tsy lazalazan'izay tsara tetinareo amin'ny firy zao amin'ny folo mahery 10 minitra ty ny ora dia hiantso any zalahy zany mba liana dia afantatra izay zava-mitranganika nefa leo amin'izao ihany aloha fa matoa izy tsy niantso dia occupé zany ko ino zany zavatra afo fa tsy mba fantatra ao mihitsy very lasa tsy fatarina fa ny afo tany rany ary rivotra neka misy mifameno sy mifamono izao no izy andre matoa nanota afady ianao ka mendrika ny ho faty araky ny lalan'ny tompo menakely sy ny tadapa ampononona tangena misahaza anao satria tsy vitany nametavetany zanako ianao tao amponja tao fa mbola sahanao ihany koa ny nandoro ireo somboko nalatsako mba ho vitanao azy ireo satria tena sahirana ara-piviromana izy fona re nomeko azy ny vola ray alina amin'ny 7 arivo mba hiavotana amin'ny fiainana kanjo nalainao reo nampiriminao anaty vatasarianao reo ianao raha teo dia taranaka rasantsy-pamadika tanyrazana ka mendrika izaka ny todi-dratsy ny vitany rainao ianao nahoana rehefa sonona atao dia hoe manodiavany taranaka fa rehefa ratsy kosa dia hoe heriko ny ray tsy heriko ny zanany tsy anjarako nefa nanala ny ainao fa zanahary ambony eo no mahay an'izay kinasany fa ity fady vitanao andriamatoa ny mbola manery azy seho aminao satria tsy nohajainao ny afatra vao ora vitsy lasy zay tsy nambolana anio matsainao ka mila miala faditra alohan'ny sasakalina ratsy zany dia voatery hiala aminao ihany ny ainao efa lasa efa vita ny valinao ahy ohatra marina hoay tena raraka ny ampahambovoka mainty amin'ny akanjony miakatra ny mafy ny fofondramanitra efa vitako iny tompoko sy andriamatoa nodoranao ny somboko maly riva tahaka nandoranao reo rova sasany ny teny an'izany sanatria akory manoranao nandoro mivantana ny manjaka miadana tsy tompo fa mamerinao an-tsainao ny fady nataonareo taranaka ankehitriny fona re tompo efa may io ny rova ka za milaza aminao ampitao ny afatra raha tahinjana ary ka velona ny ainao raha pitso fa tsy ho tafary ny manakasy tsara raha tsy miala faditra sy mamerina amin'ny laonina ireo sotoavina sy vakoka na masina ty tanty ianareo taranaka sasany alina mbola tsy tonga ty lelandrasana tsy niala teo ambony familiana ny tanako ohatran'ireny miandry partery motera tsy vonoina fa matahotra sao dia tsy ho velona tsony tsy tao an-tsaina fa batery tsara no efa napetraka tao nijereko tamin'ny rétroviseur ny taoriana mbola andreo ny miaramila ny commissaire tsy nipimasy mandinika ny vody fiarako sao dia hoe mirehitra tampoka ny tetresy dia aona lesy mandeha ve lasa efa miandro olona
andao lesy mba hatero fa tsy misy kilona mihitsy androany izany. Tena mitsangana izany volo rehetra ny tenako izany ko, sady nierika moramora no nangano any mijery tsy tia hitan'izany vehivavy teo mivaravarana alohako avanako izany. Nandinika aloha tsy namaly dia nivandravandra fotsiny. Eo fa mamy ve lahy zany? Ay ve rotsy ihany tsy mamany sady tsy miandry olona sady tsy miasa ihany koa fa miandry zavatra fotsiny. Ka izy ary lahy nga polisy ho ato? Rotsy mandehana aloha taxi hafa andrano fa tsy afaka natitra anao tena pitié avy aloha aloha dia rapitso miresaka raha mbola hifankahitaka tena nandefa kody fara ary zalahy tao avy nanapatsy fa misy andry zareo renao so dia adino le signal détresse nihevitra mantsy zao ry zareo fa io le nandrasana ka so dia lasa tampoko eo zay. Okey are zay zany fa sady misy miantso koa are tsy anaty fiara katikaty rehetra zany. Aleo loha hiasa fa mahazo toela. Rotsy tsy client reo fa za ve zany de taranak'olona mpamadika tanindrazana ka mila mijinja zay nafafinodrazako. Inona no tokony ataoko tompoko? Tsy ila voatsiary aminao Andre Matona maro aza ny tiako taterahanao Mifony. Tsy mpanjaka ratsy ary mbola tsy namon'olona na tamin'ny fahavelomako zany na zao miambo zao. Sarotramiko ny hanozy tokony ho ataonao fa tsy zanahary tapany akory ka ahalala ny zavatra rehetra. Ka mifona reto. Fa ity tontolo ity de zavatra roa lela ihany ny hita eto, na tsara na ratsy. Tsy ny Andriamanitra ivavahanao akory ny tsy izy fa ny asa vitanao no mahamaritra ny atsarany na ny aratsiny. Zao ny ataovy manatony ianao omby asa ianao zao. Omby asa mpanao ny tsara tandremo anefa fa ankehitriny ny odigasy sy ny fanandrona dia ataonareo fanombanany ny olona sy ny fananany ka mitandremo so de omby asa ratsy no sendranao re tompoko. Raha tahiny ka hita zay tadiavinao ianao anio de afaka manoranao zay alafatotra tokony ataonao izy. Raha sanatria kosa ka tsy afa-patotra ianao anio de ho faty anio ihany ary raha pitsy ihany de ody vovoka mainty ny vatanao manontolo solo ny fandokonao le sombony navelako hoanjanako. Ao lesy raha andry ao lesy tsy mahazo tolona tsiny aloha raha mbola teo velona fa sady teriny fotoana no tsisy olona afaka amonjy an'lako eto. Fona re tompoko aza solona reny haiko fa mbola teo velona re aho Andre Mato mifony tsy manana fahefananala ny ainao aho taminao teo saingy tsy maintsy ho faty ianao raha tsy tanteraka ao zay tokony ataonao anio. Afaka fotoana vitsy monja de anomboka ny lanonanao andapany manjaka miadana ary efa omaly any tokony hiditra ny lapa saingy voahota fady ka tsy afaka nyrosy tao amin'ny fonenako. Ka raha tsy tanteraka ao ny alafatotra tokony efa nataonao de ny ainao no sorona afahako miditra ao indray. Na ratsy zany de aniritra ny amboroko ka tsy maintsy amono zay sendra azy mba ho solo ny vovoka mainty niraraka tamin'izay alehako ary ny taranako ao ho faty voalohany. Fona indrindra re tompoko. Hoadray marina misy fahoriana mafy mihoatra n'izany sady amoa iaina no amoa taranaka izany ve azafady adiny ray sisa tsy misy resy tsy miady rangara andry mbola fotoana zao ny toe-javatra tahaka ny tondrindra ny tena tsy maha-kristianina fa rehefa mandika ny lalàna ny zavaboary ianao de miatra aminao ny sasy ary tsy adalako ny tolo nanamafy hoe aleo samy masina taniny ny hevitra fa ny zanany zay hitako maso eto ny mila nalàna fady satria izy ny tena fotokesaka ihany keo efa mbana tratsy ny haiko ihany nanadio azy ka tsy izany ihany fa hatramin'ny mpanjaka avy ty no mila dioviko rambo afo tany rivotra ozy izy teo de mifameno ary mifamono ihany koa. Inona no hevitra tiany ambara amin'izany soa ihany fa azoko tsy vahiny ramasy tany la iantotra mipetraka ery tosy izy ihany no hany azoazo ary na tsara moa na ratsy tsy maintsy atonona satria efa mbivotra ny fotoanako. Aleo koa atsona ny any an-trano ka omena toko fa tsy maintsy mody tady rapitso maraiky ambe folo
rehefa nanomboka ny voaboaka ny fiarany fokasikary retsy ny miaramila andrakomosirako tsy liana ntsony amin'izay detresiko any na irehitra ihany na tsy foana ataony rotsy ihany koa mory zareo dia rehefa teo ka tazako ny fampaka numero telefona nindray aza moa tsy nahatandamba fa hitako ny voaka ny fiara mihitsy izy ary no tantanany niditra tao amin'ny kabinina rera amin'ilay katikata rotsy hoy atany an-tsaiko tany hoe raha mba fantatr'ireo mantsy ny antony zao diana eto zao dia tsy hosany voaka ny fiarakory reo maheno anao komisera hatramin'izao ngeka mbola eto an-tanina reny zay tsy tonga le zavatra oleroa eno tsara aloha fa foy ny fotoanako tonga tao amiko indray izy teo ka tsy maintsy mitady miasa mpanao fanafody tsara hony analana fatotrasy fa raha tsy zany dia oringana izay menakavy ary rehefa veviany zany dia zay ve niteneniny anao hoe mila n'izany omby asy zany ka dia manana firy azy anao hitadiavana n'izany olona zany ary aiza no atsasakady ny sisa leroa atsasakady ny sisa zay toerana naleany tsy fantatro izay eo ataonay tsy fantatro nay fa tokony hiala teto ve zay sa hoe hiandry eto ihany ory zalahy miantso ateo komisera ihany dia mandehana hony ny fiara roa miakatra makany aminy fa nyroa kosa mijanona eto ary mila mifantoka tsara amin'izay zava-mitranga eto na homarina eto aza ny andro voray tsy nisy ny fanelika fa sahalano reny hoe za reny naniraka hoe elasy alany miakatra makary dia ny sisa mijanona ka raha araka zao fandeha nitako eto zao ry andro dia tompoko misy zavatoza isao eto amin'ny firenena raha sanatrika tsy mahita vaolantsika nio alina zany vena masitany ka tsy zany mantsy ry andro fa avelona mpanjaka efatra be zao ny bloke tsy tafiditry ny lapa am'izao satria mandeha arakaraha-jandry ny fomba fidiranao losy zany hoe raha navalina fahatelo ihany no any efa tafiditra fa raha soherina raha navalina voalohany raha tama voalohany tsy misy tafiditra satria vao tafady raha navalina faharoa ary raha tama faharoa anga raha tama faharoa tsy anisan'ny mpanjaka endrika tsy tafiditra amin'ny tsinam-bolana fa ary mivoaka izy aloha fa miditra reto farany rano afo tany rivotra mifamonina efa koa mifamelona ireo ny teny nambarana teo ka asa raha afaka nampy atsika zany ry kiakara masitany fa tsy mety miala tondroko mihitsy ireo ka ahoana tsara hoe ny teny azany ve izy eno a oka fa mazava le roa mazava tombitana ny tiany lasainy amin'izany tombitana ny ransony afo dia tsy mifamelona fa mifamono ka zao no atao fiaingany rehefa tafaly eto ianao dia rofy le vovoka mainto ny doranao ary ararao anaty rano rehefa zay dia atsoa lay taranany solo fa fantatrao le zazalahy fa raha tsy zany dia tsy maintsy nanao antso avy ianao ny tadiavana izay taranadrana valina kehitrinytry no mariny zany tsikaka mariny zany ka rehefa voaharo tsara dia sofirano arabaky teny sala mifanao ny tolo le zanany aleo alasana tsy ho tafitomamindry ivoaka irariana soa ariditra kosa ifaliana vanja aza misy atonono zany ry andry endretrikako ary rehefa zay dia rofindray mivovoka maintika avy ireny arotsaka anaty rano ray ary asay vitomba tsy horaraka tany fa hitoy amin'ny taranany kosa ary sao mitady tio ry andry fa tio ny mampirehatra na dia afikasikiraza fa dia zay ianao sy ny akoranao vao tena hita rara fa mpanjaka efatra be zao ny mandehandeha any ary tsisy raha hofanina to raha tsy tafiditry ny lapany hoalina ireo rehefa tapitra vitanao daholo zay rehetra zay dia asaivy nitsena azy amin'izay ny zanany fa tokony tsy sakana tso ny idirany lapa raha tsy hoe anga ka nisy hafany tsy mitanterahanao ohatray fa iny ty ataonao ry andry ohatray marina vo hitsaky le raha anaty tsy fidiny hatramin'ny sitrika kototon'olona mihitsy mba moramora ihany raha ngaty efzao ny mahavoanareo mbola tsy fa ihany za ve moa aninona fa raha misy mahazo anao avy eo dia lasa malaza ratsy nefa
ianao tsy manipetraka ko eny tompo aleo fa hipetraka tsara e inona zany no tokony nataoko rikaka ory le kely tia fenoa ngesany raha azoko tsara tsy neniteniko akory ho faty afaka fotoana vitsany a tena masiny ory andry mba ataovy any aloha zay asaiko ataon'izay fa rehefa tsy mety fe mo akory ataoko ka zavatra tsotra kely zany ve raha mikaka raha masy tany de mba handaitra marina mafy za efa mivonona omby amapolony sy efa lasa lavitra mihitsy aza ny saiko raha sanatria ka olona no ilaina atao sorona oke tsiry andra fa ahoany tandremy le roa fa tsy fombatsika malagasy ny mandatsakain'olona enosy tsara endrikaka ampinomana tangena ny fanao teto amin'ny tany sy ny fanjakana raha mbola tety meriny tsy misy olona natao sorony samy mihitsy tady tio sy efa tsy tompony aintsika andao re mba hiaraka fa tena matahotra fitanse zany ry andry matahotra rikako ny fotoana vonjena ankeka efa kely sisy mbola aizy ty rova raha ny tena marina raha ny fahitako azy eto de mbola manana ora ray ianao eo amin'ny 12 ora sy 4 minitra ano any ny tena manomboka tsinana ny volana kanefa aza mety hatramin'izany ianao fa ndeany za tsy izy ary tsofoky rano aleo alasany raha tsy rendrika am'ty se de sambatra indrindra raha samy olona fa nanavitra ny mpanjaka andao mihitsy ianao manaraka fa tena tsy misy miditra milohako ange ny tenenao teo ty koa nge tsy fanazara-tena koa fa hoe andraka andramana de raha sanatrika tsy mahomby de ahoana zany ry andro marina aiza ny fotoana kanesako aty aminao mba marina mafa zany e ka tena efa osa fa de aza sotsotomseoa ka tsy mety rikaka efa tsy de mahita tsony angeny masoko e misy amreto zavatra eto so tsy maintsy entiko manaraka fa tsy mahazo afelatra fotsiny eto sala am'izao sao de misy malonaka amin'ny famadika ny toerany ka tsy le zavatra tsase teo aza zao tsy aiza mbola ho voky otrikaka andoranga ianao miakara to babeko fo rehefa tsy afaka fa efa tereny eo amin'ny fotoana aminao e mbola tsy niainanao zany hoe ho faty rehefa aveo zany asa de mametsiny ahy anao rikaka rofo daholo zay odigasy rehetra mila manaraka atsika ka ilainao fa tsy misy olany zany tondro zao mohino tondro ory le kely tia ty ataonao e toa tsetsy le kely ty ao anaty kolo daholo sy tanomasony atraminy lakapa sy ny kapisily tena efa manaonao foana mihitsy le kely ty marina sa tsy laitra mibala fanana ranotsoka miala tsiny ara sanatria misy mahavoansyany arinany aoko zany rikaka tsy aoko zay any arinanao any rehefa aveo aza mbola baraingo ako tatanako ianao sy reto odinao reto ndotsika zay o ary aza de mandeha mafy loatra seryany fa so de hiaro ho faty aloha amin'ny fotoana ty tsika sy anao ko foiny fotoana ka rehefa miala fatitra any de tady dio tsara fa ny teny avoaka sy ny fihetsika atao ny tena manan-danisa tontolo roa samy hafa anaty toerana ray ihany ny tsinona no misy atsika ka tsy azo lavina mihitsy ny présence d'esprit manodidina anao eny tsy hitatsika maso izy ireny ary anao aza mba isan'ny tsara vitanao ihany fa raha ny tokony misy de matiny ianao fa avelany raha iseo mivantany zany satria nanimbasimba azy misy aza moranga ty manao maloto any fahasambasimba tonga ianao ihany de miolana ny tendany maika fa hoe mpanjaka ny vahoutafady so ihany aloha fa tsy fanamila sorona setranao fa raha tsy zany de so tafavoaka mora foana sala am'izao ianao e ahoana rikaky zay mihitsy de efa miteny ansehany asa ary efa 14 ianao sao na de atao hoe anaty fotoana mamay aza mila miteny an'izay rehetra sa ianao miala tsiny tsy andro tsy antelontrony miraro soa tsy vavaka akory ny dikan'izany fa mitrapiavarany eo amin'ny samy zavaboary azonao ve zany azoko rikako eo zany hoe izy io matsy sala mipiraitapo mifamaly mantsy nareo zao ka raha mbola voalamina saminareo ihany de tsy miditra ny ray aman-dreny zany hoe ny zanahary zany aleo rangano tonga de atsona zalary
miverina any amin'ny toboka. Allo mankandresy any amin'ny toby aloha zao dia zao fa ilaina maika e, izay efa ety an-dalana hoeny zao. Latsaka 12 minitra zao fa ahoana koa ary zany hiala tetindray zany zay dia hamonjy ery amin'ny toby dia ahoana le zavatra raha tonga tampoka eto ka tsy mahitanay dia izay zavy ihany koa no teneniny teo hoe efa andalana. Tena tsy mahazava amiko intsony zao zavatra zao ka tsy maintsy ametraka fanontaniana ihany avatany vao miona aminy avy eo. Fifanjevona be ny tato amin'ny toby zany a, tsy io renga netana fa ny anjera tamin'ny tany daholo zao zara ataovy savao mihitsy aloha fa so mbola ato any izy ainga alisana. Tena tsy nisy ady daholo tsony koa any izy telo lata ato amin'ny violon fa lasa iza daholo zany ka. Tena misy lolo masika tafiditra mihitsy atory zala fa aza misaratsaraka tsony aloha tsika. Ny inspecteur ary ty tsy hita hoe nakaizany nanjavonany antsona tsy mandray antso dia davitsika indray nefa tsy fantatra hoe lasa izy. Ny cellule sy ny entana rehetra jereo fa ambony ambany daholo. Tena aleo mihitsy aloha ifokasigara kely andiniana izay tokony atao ka mifokasika aloha lesy fa raha ty ve fa leony miaina koa e mbola sahan'lisany ihany mandrehatra fato komisera ihany fa ngamo tsy azo ifoana sigara tampoka indray ato ka zao mandehany lahy sy lo iainga ny rano very teo iny ary mivoato daholo ainga ny raisany dia ny sisiny alefa aza manitsaka an'ireo vovoka mainty eo ampivoan'ireo tandremo tsay oke tsiry ary oka aloha fa tsy azo serofina amin'ny fisala amin'izao reo fa rofy amin'ny tanana mihitsy no ay tonga lesany andao fa tena mbola fotoana mihitsy zao ka amby 12 sy fa efa nialina fa fotoana ninona dinona daholo ny hevitra finoson'izao zavatra mpanaovinao azy ao raha misy fa tena tsisy azoko tsony mariny mba hazavao amin'izay aloha fa mba ina neny ahy mariny mialatsiny amin'lahy aloha raha poritra lava sy hoe lasa manao didijadona fa tsy fidinoaly izy zany fa ahoana alanenina ny azy zao fa foko sy ny saika fa miomana niova tontolo vaovao raha sanatria ka andry faharofinao atao inona le vovoka mainty teo ambony latabatra ka ary ataonao inona indray ny zavatra iny osotrony lahy dia raha maty amin'iny dia ahoana fa hitako ange le zavatra narotsako atao anatin'iny teo nanomboka tezitra ary tsy nomona tsony tamin'io baika teo ka tsy maintsy atao fa na ianao zany teo amin'ny toerako mba mety hoe tsy nanaiky ihany keo angambany io ary ny anao rikakina masy tany fa tsy mety izy rehefa nahaposiko mihitsy zao dia ho sahala nyreto tany reto zany sisa raha piso vovoka mainty ka sorcier nitoko lava ny resaka raha hoe hovoapoasana amin'ny setolony aton'izao zany hoe nitantara azy matsy mo tsy misy olana mihitsy ary zay aza ny tena manam-panontaniana petsaka tokony apetraka amin'ny sesangy folo an'ny fotoana ary io lehilahy io dia nanota fady andrana valona faharoa zay razambe anse ka amin'izao tsika amin'ny teny zao dia mbola nivotra ny avelony ary mandehandeha ihany ary ny tena losa dia mbola misy avelotelo samy hafa amiriry tsy malakitoeranany ka raha sanatria ka tsy tafidotrireo an'io afaka aminitra moa zany fa tsy oratsony dia isy zavatoza iseho indray atao amin'ny fiarahamonina zay mbola tsy voavarotra aloha hoe mety ho inona azony CV zany fa atao mivandravandra be fotsiny vo masosie mila misotra nisy mba tsy ho latsaka tany na ho levony miafina na ho tsofony rivotra ny asina nanany mpanjaka fa mba hiditra ariverina amin'ny asiny indray rehefa nampidirina ao anatin'ny se mba raiso tiry eko nany anaran'ny laza moa tsy fantatra koa nefa mba raiso any aloha iny dia oka aloha riany fa mbola tsy zany alohany mitsangana anao teo dia nitsikia ary tsofo rano aloha izy dia
sady tiotoly sy eterina saiko nolazainao aminy ataovy ampitiavana fa tsy misy tikan'io raha tsy ny avy eo amponao avokoa no avoakanao ataovy sala amin'ny hoe manatrika atsikako le zavatra sarotra zany itsika manoloana ny fahafatesana zanyka avelao ranga avelao ahy zakan'izay anjoa eto fa resy ahy efa tsapako fa miala amiko tsikelikely miaiko okzao le ranga ty le retsika tena manoatra noho ny zaza kely marina mafy mo mitsankanao ahy ianao tete ity raiso de toto saiza zavatra tokony atao fa mandendry ny fotoana e very maina taony miesaka efa nataotsika azay nataonao moa zany ny tena mariny ary se mba meteza aloha amity ndray mitorako tya no zay asaina atao am'izay fa aina ne novonjena ary aina maro fa tsy hoe azo rery any zao ary efa tsy haitsony zay zava mitranga ny velana any fa de lala tokany tika ataovy aloha mba anamora ny fitadiavana vahaolana manaraka anay raha tena tsy misy fiatraikany eny ary fa manaky ary zareo inona ny tokony nataoko ary sa mila manao inona sorana sanahary manaky ono izy riany fa mitsangana ianao de za efa ozy ty ndray no andrasanao hibatanao teo ankina manomboka eto fa tsy teny tsoso satria zay ny fomba tena misaotra ary mitsodrananao ary tovolahy mba navalina tompoko nanarako nihiratra ny masony komisera ary miofitrovitra be ny tanany miazona amin'le vera toy izy ora maso tany nanao mibaiko tanana mitsodrananao ary navalina mba sy ho tafitoa mamindra mivoaka irariana soa hiditra ifaliana avanja ary hoelona velona misy ary tomboarena sy asina trany eo amin'ny fiainany seho avy ary mamela re tompoko satria mino aho fa eo ihany nareo manatrika na de tsy hita maso azy ary ny familiako aza de misy ehonao indray mba azoko tokona mety zao alafaditra ataoko zao na tsy lozaray lozaroa fa iny ty ataon'le iandry satria zay nasaina miteneniny tsy voalazany hatramy farany fa zavatra fa mihitsy naloako ny favan'le kely ty tena tsy manjary mihitsy aleo mena toromarika fa sao de mivoana le tsodranoka vo mainka ho loza satria le ranony zavatra efa nitsofina liaraka tam'izay teny rehetra zay aleo aloha mena baiko tanany andrika mandro fandray fofoka te meo azy otray miatokatoky andry ary nyrofony ray ny fofoka de narotsany tanaty fera ray tena tolony sady nangatao maso ty amiko izy te antany hoe inona moa lay tokony ho teneniko otray teo tena fatsona goavana rindra seo tam'ty androany ty zay miraha latany tosiny efa tokony nambarako tam'izay teny lazainy ray rehefa alolotra n'lay ranosotrony izy kanefa tahoana fa tsy fanahiniko anefany nanadiny fa olesikidy voahitsaka andro pelipelika nandrony ka very a fa inona fa zavatra tsy manjary nasesiky le kely ty ato tseretontsao ila kapa sily boatondronono fatindamba tsy miasa tsony tena tsetraka tanteraka ty vo tena losabe inona nataoko mba afahako mapita le zalaty sa nefa ty efa mahatsapa fa nisy ery afa manodidina anay te efa miandry se olazain'le zalaty ary fahavolombrelina fa tena iaky ny fadisony tokoa izy ary misy zavatra diniko ve sa inona raha ny mampitanondrika andramasitany eo to tsy mitsaka mijery antsony izy ahona ko ary te ataony komisery tena tsy azoko mihitsy to atolony ahy le vera misy rano nefa to tsy avotsiny reo rehefa tonga teto tanako fa mitapany ambany fikiriny ary mitapany ambony fikiriko maninona koa ty laha antitsy ty no tsy mety manatika ntsony fa miondrika sady mihity vazana be sala am'izao eo fa navotsitsy andro moramora le vera leo sotroko am'izay ty ary oay mano vantany vaovao telona tsy narahatena nefa le rano de niala teo am-pitsirona ny ainy tsy vahindra masitany asa raha nono nitahoatra loatra tao anatiny na tonga an'izao ka niakatra tamika nitosidrany na niery efa tsapany manodidina azy mitezitra ka avy hatrany de napiatra ny fahefany satria tanitry zareo angamba de voasokazo mpanovoana sy omby asa ratsy raha masitany ka tsy mietrika ina noho ny asa ratsy nitsony ohatray marina endry fa tanteraka ilay zava-dozy efa mivetivetesitra navalina faroso ilay efa nafatra farandramasitany hoe isy loza hitrangy eto amin'ny firenena raha sanaty ka tsy efanao ny alafaditra tokony nataonao indrisy nefa fa ny tena andramasitany nandao ny tontolo ny velona mihitsy no ilay loza be manjolo firenena kehitriny
izy no ansisa mombiasa sy mpitaiza olona tsara sy mikatsaka mandrakariva zay aso ny mpiarabelona tamin'izao vanim-potoana iainantsika ankehitriny zao. Mety misy ihany ny toasy sy havitany zava-bitany saingy tsy misy mahafantatra an'izany. Eny fa na izy tena ny aza raha tsy misy trangan-javatra toy izao ka hatongavany saina. Ary tia tena mahazava-dehibe ny amin'ny tokony mbola nahateo Andramasitany dia ny fanorona amin'ny atsakany sy andavany izay tokony hatao mba hamerena kasina indray an'ity tany ity. Ary zay le nolazainy anina valina teo hoe ary zay aza ny tena manam-panontaniana betsaka tokony hapetraka amin'ny sesy saingy foy ho any fotoana tsy voapetraka ilay fanontaniana. Mazava ho azy fa tsy azo ihany koa zany le valiny. Oe, toran'ity sea dia ahoana ny atao? Aiza hoe mila rano mangatsiatsika ka. Itondray rano zalahy. No velomaka izy raha teo efa tena antitra ka tsy hay tsony ny tena endriny na miketrona noho ny hirifily mahazo azy any anatiny ihany na efa miketrona ohatr'izao mihitsy ko. Tena tsy izy tsony ty tsy mitepitsony ny fony. Maninona tsara ve na valina maty ve na masitany fa naninona avy inona indray zany zao no atao dia aiza amin'ny tany ele. So dia tokony hidina amin'izay ary afa tsy efa vita ve zay ny alafaditra eny marina izay ko moa ny afatra nataony fony izay mbola teny tosy hoe rehefa izany dia asaivonitsena azy amin'izay le zananyko amin'ny firenefa aloha zao 20 minitra sisa dia higadina ny amin'ny 12 sy 14 minitra ora faran'olona zay Andramasitany ka lasa ary lasa. Tsy nisy tahotra, tsy nisy fitaintainana na dia kely aza. Mpitatitr'olona raha teo koa moa nasa kazarina ataoko toy ny andeha asa ary nivoaka ny toby. Ireo miaramila tsy nahalala tsony izay tokony ho alehany na mbola manan-kery ilay baiko hoe ianareo rehetra manaraka azy na efa tokony hijanona iandro baiko manaraka avy amin'ny komisera amin'izay. Samy nianahana teo an-dalana avokoa. Tena indalana vo torakofotra fa aiza rery sisa fa hafa ny teo mba hoe nisy namana ary tia raha vao tena ho aty ho hita ilay zavatra mampatahotra na dia nimeritreritra aza hoe aoriana koa misy zavatra sady tsy olona no tsy entana fa vovoka mainty tsy ho hita ilay zavatra dia vao maika ho loza satria nandamoaka zany ny raha raha natao teto ka isy ay nalatsaka sy zava-doza isio eto. Iny ambola nitoditodika visy havanana sakaka parking iny no nahatazana tampoka teo amin'ireo trovisera fa efa io le raha matao mipetraka ao afara koa mandinika tsara na dia somary mitsoboka hatrany aza ny satroka nanaovana. Tsy nahetsika teo avao nahita azy ary ka le teo ampovoan-dalana ny fiara. Ny andro izay teny avoakany afa tsy niteny izy. Nivelomiko ny fiara. Narosiko moramora hitodika ho any amin'ny rova ny lohany. Tsy niteny izy. No hitsahako mafimafy kely rehefa nandalo amin'ny métropole dia mbola tsy niteny ihany izy. Mazava ho azy zany fa rova ihany ny direksiony ary zarako azy io tsy miteny fa matahotra na dia hoe fianakaviako ihany azy izy. Nandalo ny toby izay ary sendra tafajery tany aminy teo amin'ny retroviseur ny maso ka tazako izy nitodika be ary tena nanara-maso tany to dia ilaza zavatra nefa tsy afaka tsony ary vinitra dia vinitra mafy. Tsy niraraiko tsony zany fa ny lalana iny no nizorako ary nofeheziko ny masoko tsy hijery antsony fa natahotra. Amorombe folo saraka amby 7 minitra tonga eto amin'ny rova manjaka miadana. Tsy nihetihetsika le zavatra. Tadidiko tampoka le izy niady varotra mba tena hoe eo amin'ny vavahady mihitsy. Nahemotro ary tena efa nidona tamin'ny vavahady mihitsy ny vodin'ny fiara. Tsy nihetsika ihany izy. Nanomboka natahotra. Eto ve tompoko? Nievina moramora ny lohany. Nangano an'ny tahotra ny masoko ary
te hijery azy nefa tsy tea hita ihany koa. Andeha ve ahy dia andeha ho aiza nefa hijanona tokoa. Tsy ho vitako ny ara-monina amin'ity zavatra atoriko ty ary ny fotoana memandroso ihany. Za raha teo tsy nahafantatra fa amin'ny 24 minitra no fetra farany ahafahany miditra ao. Tomany le zavatra ary henoko ny fokofokony mivotra hatrany fiara mihitsiny. Avy eo mivoaka moramora ny fiara izy ary narahako maso tsara ny fomba fivoahany ka tsy fitaratra ny vo, tsy varavarana ny sokatra fa avy hatrany izy dia tafavoaka. Lasa izy tsy lasa hiditra ny rova nefa fa tonidina ny verin-dalana tamin'ny lalana teo ihany. Dia andeha ho aiza nefa zao zany izy iny. Maro be ny fanontaniana tao an-dohako fa nyvonoako ny motera aloha ary nampidiriko ny premiera dia nivoaka. Tao tia anaraka sy resaka amin'ray aza. Narahako avy atao rena fa tsy sanilahatra no tsy sansongona ihany koa. Ny vodokirariko no nakasokasoko kely so dia mba eno no dia janona izy. Saingy tsy nahoana zany fa nikisaka nidina miadana ihany izy. Oko tiako ve sa atsoka hoe? Dia ahoana nefa ny fomba fiantso azy ka? Insaika moka feo indrindra no nijanona tamiko izy. Nitodika moramora ary nandroso kely ny fanatrika tamiko. Tena akaiky kely mihitsy sahala amin'ireny hoe mpifankaty ireny. Tsy nemotra ary tsy natahotra intsony satria izay indrindra ny tadiaviko. Dia nitenenany indray nesoro ny satrony, nitazon'ny tanandroa teo alohany ary nandinika azy. Za koa mba variana be nandinika azy ary teo vao hitako fa voalalitra kay ny vavany, sahala amin'ireny lalorona amin'ny simenitra iny. Izay ny tsy nahafahany namaly antsony. Nanondro ny fiarako izy ary nanao baiko hoe mandehana amin'izay ianao fa efa tonga e, ary aza miverina amin'ny lalantsika teo iny fa toy misy makariny lalanao. Azoko ny tiany lazaina fa tiezy to tsy niakatra fa andeha midina indray tiny mbola tiako valiany ka niazo azo teo aho. Ohatr'ireny zaza mitonga ireny. Somary tezitra kely ny endriny ary nanondro malaky be hoe mandehana ianao? Taitra be aho. Fa le tanany nanondro malaky iny no nandalo tamin'ny tendako ka no iveriko fa hoe ny felany aho. Niazakazaka niakatra aingana niditra ny fiara ary saika melona motera vetrany nefa tafajery kely azy indray dia variana nandinika teo nirotsaka ny orana. Ary tsy dia tena hoe avy be ka hita tsara daholo ihany no manodidina. Mbola teo izy ary nitoniako ka ny enam-pitoerana ohatr'ireny vovo-tsimenitra lenan'ny orana ireny. Ny sandriny aloha no nilatsaka voalohany tamin'ny tany. Saika hivoaka hiaraka tamin'ny labasy mba hoe hanarina azy saingy nikotroka tampoka ny tany ambony tany. Tao mandraratsy hivoaka intsony ka tsy sandray aho. Azoko ihany ny farany tiany atongavana ka nipetraka ary naka fifaraparana tazana azy na dia fahalevonana sisa no tsiry nitsandra indrindra hitako taminy. Nirotsaka moramora nanaraka ny sorotry ny tavako ny ranomasoko. Nijery azy ho faty fanondrony ary tsy hiverina intsony. Ningainy ny tanan'ilany mbola tsonotsomotra tao dia ikopakopaka no veloma farany ka tenatenany ihany nefa dia levon'ny orana ka nilatsaka tamin'ny tany koa. Nivaleko ihany anefa izany ka mba avy koa nanainga ny tanako havanana ary mova tsy ohatr'ireny olona efa niara-nena ely ireny izay ka voatiry fandao eto. Levona tanteraka izy ny farany ary tsy hita intsony fa lasa ny rano izay mpifameno aminy. Nipoka indray mandeha mivaratra dia nitsahatra ny orana. Aiza izany taxi fa to tena ohatsa ny ataony ity midona amin'ny vavahady mihitsy zany izy amin'ny famimany ity zany e. Azafady risia naleo no vovoka sy tsahatra mandrakizay to izay amin'ny olona hosolon'ny vovoka mainty milatsaka amin'izay alehany. Mbola nisy vahaolana ihany tamin'izay nandalo teo amin'ny tobo teo. Izany hoe
raha nijanona teo zay ka nyvonoany ny komisera dia mety ho tafiditra ihany izy saingy tsy mpamonoolona ao izy ka naleona izy nolevina toy izay anao an'izany fantany koa fa raha nataony izany dia ho voasokajy ho mpanjaka ratsy izy satria zahazanany mihitsy ny fahavolombelona amin'izay fotoana izay fa mpamonoolona ka ilay reniko ho ihany sety tokana nefa nisy zavatra tonga tao an-tsaiko tampoka ndraika nihiratra ary nanitsaka hisatra tampoka ary ireo mpanjaka sasany mbola tsy tafiditra ao zany ahoany dia aiza izy ireo renareo teo ilay tantara mitondra ny lohateny hoe vovoka mainty nosoratany Ulrika Ramananjanahary novelomin'ny Rakoto Valy Sinaizy Tahinana Antenaina Erinirina Fetra Sarobidy miaraka amin'ny Onjatiana Nadia sy Mirambola ary Oly nandre feo sy Nana Totosa tovy razana mamonjy sy Olosoa